Faly miara-banareo indray zahay. Arahanareo manomboketo ny fandaharana maingavatỳ foiben'ny Vavolombelon'ny Jehovah eto Madagasikara. Mino izahay fa ho tianareo indray ny aheno ny fikarohana sy ny fanazavana ara-baiboly mampahery androany. Raha sitrakareo anefa dia andaolontsika no hira anankiray ho fiderana an'Andriamanitra. Le hira faefatra no ataontsika nalaina avy eo amin'ny firana ny Vavolombelon'ny Jehovah izy io. Lohateniny dia hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Miorina amin'ny Salamy 7:20 io irio, hira faefatra. Raha tsaronareo dia miorina amin'ny nomery 7 sy 9 reo arena vao amin'ny tenin'Andriamanitra hoenontsika androany. Mahaliana nareo ve ny afantatra hoe ahoana nataon'i Jehovah Andriamanitra taloha mba hahatonga amin'ny fanompoana azy ilamina sy afinaritra foana? Mbola manoatra an'izany koa ve izy ankehitriny? Dia ahoana ny fijeriny reo ezaka vitan'ny tsirairay amin'ny fanompoana azy? Ankoatran'izany dia nentin'Andriamanitra tamin'ny fomba miavaka ny lamatoto eo amin'ny vahoakany taloha. Tianareo ve ny afantatra hoe inona ny hevitra izany ankehitriny? Anisan'ireo hevitra ho renesintsika androany reo hevitra ireo androany.
Andao ary asaintsika izao ny rahalahy Samuela Onjatiana amin'ilay fanazavana voalohany hoe fianarana avy amin'ny tobin'ny Israely. Voalamina tsara foana ny zavatra ataon'i Jehovah le mpamorona n'izao rehetra izao. Namorona lalàna amin'ny feno zavatra ny foronina ohatra izy. Tsy miovaova ireny lalàna ireny ka tena azontsika atokisana. Mila an'ireny lalàna ireny tsika. Tsy havita ny asany izao ny enjeniera, ny elektrisianina, ny dokotera ary ny mpanamory fiaramanidina raha tsy eo ireny lalàna ireny. Mitovy daholo izao ny toerana misy ny fo amin'ny vatan'ny olombelona dia rehefa hanao fandidiana ny dokotera dia tsy mila mikaroka intsony fa efa fantany hoe aiza ny toerana misy azy io. Mba hisian'ny filaminana ety ambonin'ny tany koa dia eo ny hery misinto ny tany. Mipetraka tsara amin'ny toerana tokony hisy azy ny zavatra rehetra noho izany fa tsy hoe mihevaeva eny daholo akory. Dia raha zavatra tsy mananaina ohatran'izany arany nalamin'i Jehovah tsara, tsy mainka ve fa tsika vahoakany? Ara-dalàna raha mandamina tsara ny vahoakany koa Jehovah. Hitantsika tato amin'ny bokin'ny Nomery fa tena betsaka ireo Israelita. Nila nalamina tsara raha ny lafiny rehetra tamin'ny fiainan'izy ireo, indrindra fa ny fanompony an'Andriamanitra. Andaontsika izao hijery lafin-javatra anankitelo, ahitantsika hoe ahoana ny fomba nandaminana ny tobin'ny Israelita taloha, dia avy eo tsika hijery fianarana azontsika raisina avy amin'ilay izy. Ilay lafiny roa voalohany ho jerentsika dia ny zavatra nitranga tamin'ny andro nitokanana ny alitara. Nisy toromarika tamin'izay fotoana izay hoe misy fanatitra mila hoentina teo anoloan'ny alitara. Fa moa ve ilay vahoaka tapitrisany no nasaina tonga teo anoloan'ny alitara nitondra fanatitra tamin'izay? Tsy izay ny zavatra nitranga. Andaontsika maka ny Nomery 7 dia ny 10 ahitantsika an'izay. Nomery 7 dia ny 10 dia maro ilay toromarika nomen'i Jehovah tamin'izay. Izao ny resahany eo hoe ary nanao ny fanatiny mpiadidy rehefa nitokanana ny alitara tamin'ny andro nanosorana azy io ka nitondra ny fanatiny teo anoloan'ny alitara izy ireo. Hitantsika eto amin'ilay 10 eto fa ny mpiadidy izay no nitendrena mba hitondra an'ilay fanatitra teo anoloan'ny alitara. Fa iza moa ilay mpiadidy? Ilay mpiadidy dia lehilahy anankiray nisafidiana teo amin'ilay foko anankiray. Dia izany hoe raha nisy foko 12 izany tamin'izany fotoana izany teo amin'ny Israely, dia nisy 12 izany nisan'ireo mpiadidy nisafidiana hitondra an'ilay fanatitra teo anoloan'ny alitara, fa tsy ilay vahoaka manontolo akory. Izay izany ilay lamina nomen'i Jehovah tamin'izay fotoana izay. Dia mahaliana ny mahafantatra fa na dia efa hoe 12 ara no nisafidiana hoe hitondra an'ilay fanatitra, dia mbola nanome tsipirian'ny fanampiny Jehovah ny amin'ny fomba hitondra andry zareo an'ilay fanatitra teo anoloan'ny alitara. Hitantsika eo amin'ny 1:12 indray izay, andeha ny vakiantsika io andininy io Nomery 7 1:12. Dia izao ny resahan'ilay andininy indray eto. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mpiadidy iray no manatitra amin'ny andro iray ary mpiadidy hafa indray amin'ny andro manaraka. Toy izany nitondran'ny fanatiny hitokanana ny alitara. Hitantsika eto indray ilay lamina nomen'i Jehovah. Miresaka ilay andininy eto hoe nalamina izany ireo mpiadidy 12 ireo dia mpiadidy anankiray aloha ny tonga amin'ny andro anankiray, dia amin'ny andro manaraka indray mpiadidy anankiray hafa indray mandrapatapitra ilay mpiadidy 12 izay voasafidy teo amin'ny fokon'ny Israely. Dia ahoana ny fomba nanaovan'ireto mpiadidy reto an'ilay andraikitra nakinina taminy? Hitantsika izany fa zareo ny voatendry hitondra an'ilay fanatitra teo anoloan'ny alitara. Ohatran'ny hoe solontenan'ilay foko nisy anazy izany ary zareo tamin'io fotoana io. Fa ahoana ny nanaovany an'ilay andraikiny? Raha ataontsika tompomaso fotsiny ny 12 amin'ilay Nomery 7 teo ka hatramin'ny 13:20, dia hitantsika ilay karazana fanatitra no entin'ireto mpiadidy reto. Hitantsika fa tena nataony tamin'ny fo ilay andraikitra nakininy taminy, nafohy tena ry zareo dia nitondra betsaka tamin'ilay fanatitra nasaina no entin'ny zareo. Lamina tsara io vanim-potoana io tamin'izay fotoana izay rehefa nanaraka tsara an'ilay lamina napetraka ny mpiadidy, dia ny vahoaka koa moa nahitany zareo nanaraka tsara an'izany lamina izany, dia azo antoka fa narahany zareo tsara koa ny andraikitra sy ny fandaminana rehetra napetraka ho an'ny vahoaka tamin'izay fotoana izay. Fa ny lafin-javatra fahatelo ilay ho resantsika indray zavatra nitranga tao amin'ny tobin'ny Israely ihany, hitantsika tao amin'ny Nomery 7 1:5-20 sy 20.
Nomery toko 9 andininy 520 sy 420. Dia izao indray ny resahan'ilay andininy eo. Hitsahatra tsy ho isan'ny mpanompo kosa izy eo amin'ny 520 taonany ka tsy hanompo intsony. Dia hanampy an'ireo rahalahy manao adidy eo amin'ny tranon'ilay fionana izy nefa tsy hanao fanompoana. Izany no ataonao amin'ny Levita momba ny andraikiny. Miresaka mahakasika ny Levita ilay andiny teny nivakiantsika teto. Raha mijery amin'ny andininy 420 tsika dia mahita fa ny Levita anankiray rehefa tonga amin'ny 520 taonany dia eo izy no mahafeno fepetra hanompo tao amin'ilay tranon'ilay fionana. Fa ilay andininy 520 nivakiantsika mahita tsika eto fa rehefa tonga eo amin'ny 520 taonany indray izy dia nodidiana hiala tamin'ilay fanompoana izay nataony tao amin'ny tranon'ilay fionana. Nomeny Jehovah izany fandaharana izany mba ahafahana mahazo antoka foana hoe vita tsara ny asa nankinina tamin'ireo Levita tao amin'ny tranon'ilay fionana. Nomena ihany koa ny fitoromarika io mba hitsinjovana an'ireo Levita izay efa nandroso taona. Izao mantsy mety nahavita betsaka zareo tamin'izy mbola tanora. Izao nefa izy efa miantitra dia mety tsy havita be intsony dia nitsinjo an'izay Jehovah. Dia mahaliana antsika koa amin'ny andininy 420 fa marina fa hoe nididina hiala tamin'ilay fanompoana ry zareo nefa koa mbola afaka nanampy an'ireo Levita namana izy raha mbola tiany ny hanao an'izany. Dia hita hoe nakasitrahan'i Jehovah izany izay kely mbola azony natao na dia mety efa hoe voafetra raha ilay izy. Inona ny lesona azontsika ianarana avy amin'ireo lafiny diniantsika teo ireo? Ohatran'ny tamin'ny andron'ny Israelita fahiny ihany i Jehovah koa amin'izao fotoana izao dia mbola mandamina tsara ny vahoakany ihany. Eo anivon'ny fiangonana kristianina izao ohatra misy lehilahy nitendrena mba hikarakara ny fiangonana. Dia ireny lehilahy ireny ohatran'ilay mpiadidy tamin'ny andron'ny Israely dia ry zareo koa miezaka mafy mba ho lola-arana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mety misy asa atao ohatra any amin'ireny toerana ivoriantsika ireny. Eo ihany koa ny asa fitorinana vaovao tsara izay asa atao maneran-tany. Dia ireo lehilahy voatendry ireo tsy hoe mampirisika ny hafa mba hanao an'izany fotsiny fa ry zareo mihitsy ny manome modely manao an'ilay asa dia misy vokany tsara amin'ny hafa ny fahitanan'ny zareo manao an'izany. Fa tsy amin'izany lafiny izany ihany misy hoe lamina napetraka Jehovah eo amin'ny fiainantsika. Eo koa izao ohatra ny lamina misy eo anivon'ny tokantrano. Eo ohatra ny andraikitra nomena ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny ray, ho an'ny reny, ho an'ny lehilahy manambady, vehivavy manambady ary ny ankizy. Afaka manaja tsara ny lamina napetrak'Andriamanitra misy eo anivon'ny fianakaviana koa tsika tsirairay. Ahatonga ny fianakaviana ho faly sy fanaja mantsy izany. Afaka manahaka an'ireo mpiadidy teo amin'ny Israely ohatra izao ny ray aman-dreny ohatra hoe te hampirisika ny zanany izy hanadio tsara ny efitraniny. Mety ho mora kokoa amin'ny zanakao ny hanao an'izany raha hitany hoe modely tsara ianao dia halaminao tsara ny eo anivon'ny tokantranonao. Ho mora aminy ny hanaiky ny lamina apetrakao amin'izay fotoana izay. Tena hifanaja sy ho faly amin'ny mpianakavy raha samy manaja an'izany lamina izany ny rehetra ary ny zava-dehibe dia hoe manome voninahitra an'Andriamanitra koa izany. Hitantsika teo koa fa i Jehovah dia tena Andriamanitra mahita antsika tsirairay. Mety tamintsika mbola tanora na havita be tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsika fa mety hoe efa nandroso taontsika izao mety efa antitra tsy mahavita be intsony. Dia mampahira antsika ny nafantatra teo fa i Jehovah mandinika izy izany dia fantany hoe hatraiza ny fetra mety vitantsika. Dia tsy mitaky be loatra amintsika intsony izy rehefa mahafantatra an'izany nefa koa izay kely mbola azontsika atao dia tena ankasitrahany. Nahita fianarana tena tsara ary tsika androany. Hitantsika fa ilay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tena tia filaminana izy. Andaontsika hiezaka hanahaka azy dia hiezaka hanaja tsara ny lamina napetrany dia hiezaka ho tia filaminana koa. Faly koa tsika mahafantatra fa i Jehovah dia Andriamanitra tena mahita antsika tsirairay izy. Mampahira antsika ny nafantatra teo fa tsy mitaky be loatra amintsika izy ary ankasitrahany foana izay azontsika atao mba hanomponana azy. Misaotra betsaka anao izay rahalahy Onjatiana fa tena mahaliana tokoa ny fomba nanazavanao an'ilay izy teo. Nasongadinao koa ireo lesona azo ampiarina amin'ilay fanazavana ka tena nafinaritra ilay anjara. Inona indray izao ny vadisoa ara-panahy ho resantsika androany? Efa nanao fikarohana amin'izany ny rahalahy Randriamananjara Tsiory. Aloha izy no ampandrosoantsika fa tena mahaliana izany. Mandroso ianao rahalahy Tsiory.
Ohatra ny vahatsoa sarobidy ny hevitra mampaira avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary andinika vitsivitsy amin'izany tsika amin'ity fanazavana androany ity. No jerevantsika voalohany dia ny eo amin'ny Nomera 9 dia 9:7. Nomera 9 dia 9:7 manasanareo mba hanokatra ny baibolinareo. Fa alina matoa-kevitra amin'ny zanak'Israely na olona na biby. No masiny koa izy ireo tamin'ny andro namanoko lamatorehetra tany Ejipta. Nahoana Jehovah ilay Andriamanitra resahan'ny baiboly no nifidy ny lamatorehetra mba ho anazy? Manana andraikitra lehibe ny lamatoa satria izy no nisolo iray mpianakaviana rehefa tsoitsoina izy. Dia mikarakara an'izay ilainy ankohonana ary manao izay ifandraisan'ireo ankohonana ireo amin'ny Jehovah Andriamanitra foana. Izany anisany andraikitra ny lamatoa. Ary ankoatran'izay rehefa mizara lova ny iray mpianakaviana dia mahazo ny anjaran'olon-droa ny lamatoa teo amin'ny Israely taloha. Izany hoe ny zanaka lamatoa izany no anisany akaiky ny fon'ny rainy indrindra amin'ny zanany hafa rehetra. Dia mahaliana fa nilaza Jehovah Andriamanitra amin'ny Exodus 4:12 hoe zanako lamatoa Israely. Ohatra ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanany lamatoa no ifandraisan'i Jehovah amin'ny mpanompony. Na tamin'izany fotoana izany na amin'izao fotoana izao dia tiany Jehovah ho tsapantsika hoe tena tia antsika izy. Amin'ny ho avy dia ho porofon'Andriamanitra hoe mahavita manome ny anjarany lamatoa amin'ny mpanompony izy. Ahoana moa izany? Hanome fahafa-po antsika izy ary hanome izay rehetra ilaintsika sy izay rehetra mahafinaritra antsika rehefa ao amin'ny tontolo vaovao. Hita avy amin'izany hoe tena tia antsika mpanompony Jehovah Andriamanitra. Ilay hevitra faharoa resantsika dia ato amin'ny Nomera 7 dia 9:7. Nomera 7 dia 9:7. Isaky niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana mba hiresaka tamin'Andriamanitra Mosesy dia nandray an'ilay feo niresaka taminy avy teo ambonin'ny saron'ilay vata misy ny fitenin'ny Vavolombelona avy teo anelan'elan'ny kerubima roa ary niresaka taminy Andriamanitra. Resahan'ilay andiny teny hoe niditra tao amin'ilay tranon'ilay fionana Mosesy. Fa inona moa io tranon'ilay fionana io? Teo amin'ny tranon'ilay fionana io no nisy ny tranon'ilay nipetrahan'i Mosesy. Izany hoe tao izany Mosesy no mipetraka. Fa ankoatran'izay teo amin'ny fidirana tamin'izy io dia nisy andry avo be ohatra ny rahona ary rehefa alina ny andro dia mivadika ho afo io andro io. Io no nampiasain'Andriamanitra mba ampisehoana hoe mitarika ny vahoakany izy ary miaraka amin'izy ireo foana izy. Teo akaikin'io andro io izany hoe eo amin'ilay fidirana amin'ny tranon'ilay izany eo ny olona no tonga rehefa hoe anontany zavatra amin'ny Jehovah rehefa manana olana. Dia ohatrany hoe mihaona amin'ny Jehovah eo zareo amin'io fotoana io. Izay mahatonga an'ilay izy antsoina hoe tranon'ilay fionana. Dia teo amin'ny tranon'ilay fionana io koa no nanaovana fanompoana masina ho an'i Jehovah Andriamanitra rehefa nandritra ny fotoana maro mandra-pahatonga ny fotoana nananganana ny tranon'ilay masina. Dia ny olona rehetra izany avy aty ivelany mahita hoe tena mitarika andro zareo Jehovah rehefa mahita an'ilay tranon'ilay fionana sy ny andry teo amin'ny fidirana amin'ilay tranon'ilay fionana ry zareo. Dia tsapan'ny zareo tena mitari-dalana andro zareo isan'andro Jehovah Andriamanitra. Dia tsika amin'izao fotoana izao, inona ny zavatra mampiseho hoe tena Andriamanitra mihitsy no mitarika ny vahoakany amin'izao fotoana izao? Betsaka ny porofo mampiseho an'izany fa hijery anankiray fotsiny tsika dia ny asa fitoriana. Tena sarotra ny nitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona. Misy amintsika ohatra sarokenatra dia matahotra rehefa hoe hiresaka amin'ny olona. Misy koa ny olona vao resahanao dia tonga dia masiaka ry zareo vao hoe hiresaka vaovao tsara avy ao amin'ny baiboly ianao. Fa ny tatitra sy ny zava-misy anefa mampiseho hoe tena manampy antsika Jehovah Andriamanitra ary tena miaraka amintsika vahoakany izy. Tamin'ny herintaona fotsiny ohatra dia nisy 2,4 mahery ny mpianatra baiboly lasa vavolombelon'i Jehovah. Eny fa na dia hoe tsy afaka nitory isan-trano intsony ary tsika
ary tsy nisy fivoriana any amin'ny efitrano fanjakana noho ny coronavirus dia mbola hitantsika hoe mitarika antsika sy manampy antsika foana Jehovah ary miaraka amintsika izy. Ohatran'ilay Israelita nahita ny tranon'ilay fionana dia ohatran'izany koa tsika mahita an'ilay porofo izay omeny Jehovah Andriamanitra mampiseho hoe tena mitarika antsika marina izy, ka anjarantsika no mitady an'ireny porofo ireny. Fa raha mbola misokatra eo amin'ilay andininy teo ny baibolinareo dia miresaka mahakasika an'ilay tenin'ny mivata misy ny tenin'ny Vavolombelona ilay andiny teny. Teo ambonin'io vato io dia nisy feo niresaka tamin'i Mosesy. Isaan'ilay tapany farany amin'ilay andiny teny hoe ary niresaka taminy Andriamanitra. Izany hoe feo an'Andriamanitra alehan'i Mosesy teo ambonin'io vatany tenin'ny Vavolombelona io. Tena miavaka ny fifandraisan'i Jehovah Andriamanitra tamin'i Mosesy ary tsy nisy mpaminany hafa mihitsy taty aoriana nifandray mivantana tamin'i Jehovah ohatran'izany fomba izany. Mazava ho azy hoe tsy nahitan'i Jehovah Andriamanitra Mosesy, nefa ohatran'ny mpinamana roa mifampiresaka mihitsy ry zareo, ohatran'ny hoe ianao miresaka amin'ny namanao. Tsy misalasala mihitsy Mosesy niresaka tamin'i Jehovah rehefa nanana olana ny vahoaka. Dia Jehovah koa namaly anazy avy hatrany rehefa niresaka taminy Mosesy. Ary nankiny Jehovah taminazy mihitsy aza ny fikarakarana ny vahoaka iray manontolo. Hitantsika avy amin'izany hoe tia minamana amin'ny olombelona tsy lavarary ohatrantsika tsirairay avy Jehovah Andriamanitra. Ary rehefa hitantsika fa nanao fahantsoana imbetsaka Mosesy nefa mbola nataony namana foana. Tsy hoe olona fantatra fotsiny ianao amin'ny Jehovah Andriamanitra rehefa lasa namany, fa tena olona iraketany fony. Resahany aminao ny fihetseham-pony, izay zavatra mahafinaritra anazy, izay zavatra mampalahelo anazy, ampahafantarina anao momba anazy na ny zavatra ataony amin'ny ho avy aza dia resahany aminao. Ary hitantsika ao amin'ny teniny daholo izany rehetrarehetra izany. Dia ianao ve tena mihaino an'i Jehovah ohatran'ny nataon'i Mosesy? Efa nisy fotoana ve natokanao mba makiana baiboly isan'andro? Ohatran'ny hoe mifanao fotoana amin'ny Jehovah Andriamanitra mihitsy ianao makao amin'ilay tranon'ilay fionana dia miresaka aminazy, raha manao fandarana ohatran'izany mba makiana baiboly isan'andro. Dia ianao koa tianao ve ny mitantara amin'ny Jehovah Andriamanitra ny fihetseham-ponao, ny olana mahazo anao na ny zavatra mahafaly anao? Resahanao aminazy koa ve ny zavatra tianao atao? Izany mantsy natao hoe tena mpinamana. Ary ho lasa naman'i Jehovah ohatran'i Mosesy ianao raha mifandray aminy tsy tapaka amin'ny lalàn'ny famakiana baiboly isan'andro sy ny vavaka tsy tapaka. Inona ny zavatra hitantsika tamin'ity fanazavana ity? Tena tian'i Jehovah ohatran'ny fitiavan'ny iray mpianakavianany zanany lahy tokana na zanany lahy matoa ny mpanompony. Betsaka amin'ny profeta maso amin'izao mampiseho hoe tena mitarika antsika vahoaka ny Jehovah Andriamanitra ohatran'ny naseho any taloha tamin'ny andron'ny Israelita. Tena tian'i Jehovah koa ny minamana amintsika olombelona na dia tsy lavarary azy tsika, ary hitantsika izany tamin'ny fomba fifandraisany tamin'i Mosesy. Tena tia hatsapa ny fahamarinana izany rehetra izany ve ianao? Dinio ary izay azonao atao mba hanomponan'i Jehovah miaraka amin'ny vahoakany. Misaotra betsaka anao izay raha tsy ory tamin'ny fikaroanao sy ny zaranao an'ireny fanazavana tena mahaliana ireny. Misaotra anareo izay fa tena mahamelombelona sy mampahery eo anjara nataonareo androany. Tsy hitanareo ve hoe tena nahafinaritra tokoa ny fivorintsika androany? Andriamanitra tia filaminan'i Jehovah ka alaminy tsara daholo ny zavatra ataony rehetra. Afaka mandray soa avy amin'izany isika raha ohatra hoe miezaka manahaka an'i Jehovah sy manaraka an'ireny lamina samihafa napetrany ireny. Nampahery antsika koa nefa ilay hevitra hoe fantatry Jehovah isika tsirairay dia tena kasitrahany ny fanompoana vitantsika rehefa ataontsika amin'ny fo manontolo. Ankoatran'izany dia hitantsika teo hoe ahoana ny fitondran'i Jehovah ny lamatoa tamin'ny vahoakany fahiny, ary tena hita hoe tena sarobidy amin'i Jehovah ny vahoakany. Milaza izany fa tsy ho very maina mihitsy isika amin'izay rehetra ezaka rehetra ataontsika mifandray amin'ny fanompoana azy. Eto am-pamaranana ary dia faly zahay
mampirisika anareo indray mba hamaky ny nomery toko 7 sy ny toko 10 fa io indray ny toko sy andinina ho resantsika eto amin'ny herinandro manaraka. Makasitraka anareo zahay nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana androany. Andao ro faranantsika amin'ny alalan'ny hira ny fiarahantsika androany dia ataontsika ny hira 450 izay mitondra lohateny hoe ity no lalana. Miorina amin'ny Isaia toko 70 andininy 20 sy 120 io irio. Hira 450. Narahanareo teo ny fandaharana ny aingana fa te amin'ny foiben'ny Vavolombelon'i Jehovah eto Madagasikara.